Eny ary araka sary famantarana iny dia fandarana météo indray no mandroso tokantranonao manolotra ny arava tokolasy tokovavy. Miverina maina indray ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny Madagasikara atao anatin'ny 3 andro avy afa-tsy ny any amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy ny antotany atsimo no isy orana tandrifindroana ny serana. Ho amin'ny rapitso alakamisy 4 volana septambra 2024 ary ny maraina dia anorana tandrifindroana manomboka ny Antalaha, Ambatsoa, tahak'izay ihany koa dia Vatovavy, Fitovinany sy Atsimo Atsinanana aty. Ny ankoatr'izay dia ibalika ny masoandro na ifandimby eo ny maloka sy ny mibalika. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia itoy ny orana tandrifindroana any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo sy Toamasina, tahak'izay ihany koa aty amin'ny atotany atsimon'ny Madagasikara aty. Ny ankoatr'izay dia ibalika be avokoa ny masoandro. Ny maripana indray dia somary ahitana fiakarana mendalana atao anatin'ny 3 andro avy. Ho amin'ny rapitso alakamisy ary ny atsipiriany dia manodidina 12 na 13 degré Celsius na 12 degré Celsius ny ambandritra aty amin'ny faritry ny afovoantany aty. Ny amin'ny morontsiraka Atsinanana ny ambandritra dia manelanelana ny 19 sy 12 degré Celsius ary ny ambandritra ny amin'ny morontsiraka Andrefaniny dia manodidina ny 12 hatramin'ny 14 degré Celsius. Ny mafana indrindra moa dia hitantsika ny avaratra Andrefan'ny Madagasikara any 4 degré Celsius. Ny zoma fa 17 ny volana septambra 2024 indray dia itoy ny orana tandrifindroana fa efa mitsitapitapy izany any avaratra Atsinanana Madagasikara any, tahak'izay ihany koa any Anosy sy Sambrano. Ny ankoatr'izay dia ibalika ny masoandro na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana voavinavina ho amin'izay andro ny azoma izay no jerentsika manaraka 12 degré Celsius ny mangatsika indrindra ny maraina. Hitantsika any amin'ny faritra Analamanga any. Ny mafana indrindra kosa dia hitantsika ny Mahaiva-Tanàna sy Mahajanga sy ny manodidina azy any dia 13 degré Celsius. Ny sabotsy fa 20 ny volana septambra 2024 indray dia anorana tandrifindroana somary mitsitokotoko any Antalaha sy Ambatsoa any. Ny ankoatr'izay dia ifandimby ny masoandro sy ny rahona fa iseho izany ao aoriana fisavan'ny andian-javona vao maraina amin'ny ilany atsinanan'ny afovoantany, ny morontsiraka afovoany Atsinanana sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Dia ndeha ho jerentsika ny maripana no vinavinaina amin'izany andro ny sabotsy fa 20 ny volana septambra izany. Ny aty amin'ny afovoantany zao dia 12 hatramin'ny 17 degré Celsius ny tontolo andro. Ny amin'ny morontsiraka Atsinanana kosa dia eo anelanelan'ny 13 hatramin'ny 12 degré Celsius. Amin'ny morontsiraka Andrefaniny kosa dia manodidina ny 20 hatramin'ny 15 degré Celsius. Dia izay tompoko lasy tompoko vavy ny météo azonao roso antsika ho amin'ny tialy ity mirary soa antsika rehetra.